ny ariavana am-pifaliana no ombonantsika amin'ity talata faefatra ny volana febroary ity iverenantsika indray amin'ny fandaharam-potoana fiarahamandinika soratra masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika ndeha hitsangantsika ny salamo fa 5:10 iarahantsika mamaky ny andininy fa 1:90 hatramin'ny fa 9:90 ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika tsy ahoana ahoana nefa ny teninao no atahoran'ny foko faly aho no ny teninao tahaka ny mahazo babobe alako ny lainga ka ataoko fahavetavetana ny lalànao no tiako impito isan'andro nidereko anao no ny fitsipika ao marina be fiadanana izay tia ny lalànao ary tsy misy mahatafitohina azy miandry ny famonjenao a Jehovah ka mankatoa ny didinao mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko ka tiako indrindra izy mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao fa ny lalakaleako rehetra dia ho anatrehanao. Amen. Hivavaka isika. Tompo isaoranay ianao izay mahatanteraka ny fikasanay ho tonga amin'izao fiaraha-mivavaka maraina izao. Terainay ianao fa tsara sady mpanao ny tsara ary indreto manatona anao izahay amin'ny fanetretena mitehatratra satria tsy mendrika ny hanonona ny anaranao masina noho ny fahotana mandrakotra anay noho ny tsy fahatanterahanay ny finiavanay andika ny didy sy ny fitsipikao amindrafondray anie ianao ka hanavao ny mahazanaka ao Andriamanitra anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana dia hatoky ny famelan-keloka atononao aminay tsiraray avy izahay manantena indrindra ny asan'ny fanainao masina eo anivon'ny fiangonanao naizanaiza misy olona manonona ny anaranao amin'izao maraina izao ary ho anay dia mangetahetanao izahay mangetaheta sy maniry ny hanomezanao anay ny zavatsoa avy amin'ny teninao mandritra ny fandiniana ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Numeri 4:20 andininy voalohany hatramin'ny fa 9. Numeri 4:20 andininy voalohany hatramin'ny fa 9. Isika rehetra hiaraka amin'ny famakiana ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary rehefa hita ny Balama fa sitraky Jehovah ny tany Israely dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny dia natompy ny Balama ny masony ka nahita ny Israely mitoby araka ny firenena izy ary ny fanahin'Andriamanitra tonga tany Balama dia nanao hoateny izy ka nilaza hoe hoy Balama zanaky Beora dia ny lehilahy izay voakipy ny masony izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy tamin'ny tsy torana kanefa voahiratra ny masony endre ny atsara ny lainao ry Jakobo sy ny lasinao ry Israely tahaka ny loha-sa malalaka tahaka ny sa ao moronony tahaka ny hazo manitra namboleny Jehovah tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano isy rano mandeha avy eo amin'ny sisiny ary ny taranany ho any amoron-drenirano maro isandratra noho ny agaga ny mpanjakany ary androso voninahitra ny fanjakany nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny ombomanga andaniny jentilisa fahavalony izy ka ho tapatapahany ny taolany ary aripany amin'ny zana-tsipikany mamitsaka izy mandry toy ny liona ary toy ny liombavy ka iza no hanaitra azy ho asoavina ane izay manisy soanao ary ho voaozona ane izay manozona anao. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo tsaronay ny teninao fa ny famohan-kevitra ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny ihany koa eto ianao manampianay sokafy ny fanahinay ny sainay ny fonay mba hidira ny teninao ary aoka
azava sy adio ny hevitry ny soratra masina izay fampizarana eto ankehitriny. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Boky ny Nomeria. Aza mijery taratasy aloha. Ndao ary firy ny toko? 430. Dia fantatrareo na ninona ny fidinany raha fa 430. 430 anisan'ny toko ao amin'ny boky ny Nomeria. Ankoatr'izay inona ny zavatra voamarika ao? Misy fanisambahoaka. Inona koa? Isan'ny boky 5 amin'ny boky ny lalàna izy, boky faha-4. Misy andin-tsoratra masina tena fiainantsika fiangonana ao. Le inona le ahoana izy? Mampamirapiratra ny tavany aminao dia mamindra fo, manandratra ny tavany aminao dia manome fiadanana. Dia inona koa? Ndao ary sika eo amin'ny taratasy amin'izay sika misaotra ry havana amin'ny fandraisana anjara. Efa voalaza teo fa ao anatin'ny boky 5 sokajiny lalàna ny boky ny Nomeria. Ao Nomeria toko fahatelo amby telopolo andininy faharoa dia voamarika fa i Mosesy no nanoratra izany boky izany. Mitantara ny dian'ny zanak'Israely niainga tany Egipta hiazo ny tany Kanana ny boky ny Nomeria ao anatin'ny taratasy zany. Izany hoe ny 40 taona tany anefitra izay voamarika amin'ny fanombohana. Eo amin'ny fanombohana dia ny fanisana. Ny toko voalohany hatramin'ny toko 10. Natao aloha ny fanisana ny vahoaka nivoaka avy any Egipta hiainga ho any Kanana. Ary eo amin'ny toko 920 hatramin'ny toko 930 dia misy indray ny fanisana ho fiomanana ny fidirana any amin'ny tany Kanana. Toko 920 famerenana fanisana. Recensement ho ianareo zanaky ny vahiny. Toko 720 fanendrena ilay mpitarika vaovao iza nandimby a Mosesy? Josua. Ary ny toko 720 hatramin'ny 930 farany dia efa ny fizarana ny tany Kanana. Fa mamaky moa isika dia raha manomboka amin'ny Josua tena mbola ady ny fangalana ny tany Kanana nefa mialoha ny idirana ny tany Kanana dia maninona? Efa nizaraina sahady hoe tia an'izao dia tia ny firenen'izao dia tia ny firenen'izao, tia ny firenen'izao. Fandianana amin'ny finoana ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra no ambarana izany. Fanelanelandreo zany hoe ny toko 120 hatramin'ny toko 520 dia ny fitantarana ny dian'ny zanak'Israely izay misy ireo fiatoana naharitraritra, ny tao Sinay, ny tao Parana ary ny tao Moaba. Izany hoe rehefa nandeha izy zany dia nijanona maharitraritra tamin'ireo toerana ireo. Dia anjaranareo mikaroka hoe inona ny zava-nitranga tao Sinay, inona ny tao Parana ary inona ny tao Moaba. Ireo fiatoana naharitraritra ireo. Rehefa mamaky ny boky Nomeria isika eo am-pamaranana momba ny boky dia mahita fa ny zanak'Israely izay atao hoe efa navotan'Andriamanitra niala tamin'ny tany Egipta makany amin'ny tany Kanana dia tena mbola vahoaka mianatra fankatoavana. Mbola vahoaka mianatra fankatoavana. Raha hevi-panahy amin'ny fiainantsika olom-boavonjy ankehitriny, rehefa nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahotana tamin'ny alalan'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema dia Jesosy Kristy isika mandra-pahatonga amin'ny fahatanterahany fiainana mandrakizay dia mbola mianatra fankatoavana n'Andriamanitra mandrakariva. Tsy mbola tanteraka isika fa ety andalana makamin'ny fahatanterahany fiainana mandrakizay dia mianatra fankatoavana, mizotra amin'ny fahatanterahana. Ino moa ilay ambara foana hoe za maly tsy za androany tsony, za omaly tsy za zao tsony, za androany tsy ho jara-pitsy tsony. Raha tena manaraka ny fivoarana sy ny fanavaozan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahy masina isika.
dia ataovy vasika eo fotsiny izay miteny hoe ngaza tsy ianao nge fantatra hoe ye fa nalalànao ahomaly tsy zany tsony azy zao zany mandrakarivo sika kristiana indraindray ny devolopepanga dia te ampatsiahanao ny tantara latsanao tany Egipta ny adama elanao te ampipotra n'izany indray za tsy zany tsony zany ny tokony ho vetesitsika na dia mbola mianatra fahatanterahana sika mianatra fahatokinan'Andriamanitra dia entiny mizotra mandrakariva amin'ny mandrakizay na niala tany Egipta aza ny zanak'Israely dia tsy mbola tanteraka fa mianatra fahatanterahana sy fahatokinan'ny tompo hizotra ho any amin'ny tany Kanana. Voambolana anankiray ihany ny voambolana napetraka ao. Voambolana hoe Balama. Raha teny Hebreo dia atao hoe Bilam zany hoe adika naringana na nofoanana amin'ny vahoaka. Nesorina teo amin'ny vahoaka. Fa raha mamaky ny soratra masina voalaza eo koa isika Numéri 31:8 Joshua 13:22 dia ohatrany hoe nofoanana na naringana niaraka tamin'ny vahoaka. Ohatrany toriteny tamin'ny latsinainy ve izy io maly sa tsy tadidiko loatra sa tamin'ny sabotsy. Momba ny Balama raha mamaky sika dia vakitsika vetivety zany 31:8 ny fahafatesan'ny Balama. Vakitsika manomboka amin'ny 7 Numéri. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Dia niady tamin'ny Medianita ireo arak'izay efa nandidiany Jehovah ny Mosesy ary namono ny lehilahy rehetra izy ary ny mpanjakan'ny Medianina 10,000 dia maty niaraka tamin'ireny koa dia Evy sy Rekema sy Zora sy Ora ary Reba ary Balama zanaky Beora koa dia novonony tamin'ny sabatra. Nofonganana naringana amin'ny vahoaka na niaraka tamin'ny vahoaka. Amin'ny Evi-panahy any amin'ny Apokalipsy 2:4-7 ambarany mpanoratra ny hoe nanaraka ny fampianaran'ny Balama dia indray ho vakitsika zany hoe endrika ny fampianarany diso zany i Balama. Apokalipsy 2:14. Amin'ny anaran'ny Tompo kanefa mananteny kely aminao fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama ilay nanome foan'ny Balaka hanisy fatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely ihinana naterina tamin'ny sampy sy ijangajanga. Balama nampirisika ny mpanjaka Balaka mba hahatonga ny zanak'Israely anota eo anatrehan'Andriamanitra ihinana naterina tamin'ny sampy sy amin'ny fijangajangana. Fampianaran'ny diso. Rehefa hoe fampianaran'ny diso sika dia manomboka any amin'ny Genesis 7 ny fampianaran'ny diso. Tsy izany moa ny ianarantsika. Inona ilay fampianaran'ny diso amin'ny Genesis 7? Fanapitsohana ny tenin'Andriamanitra toa mitovitovy nefa tena mifanipaka. Ahoana moa ilay izy? Hoy ny Tompo hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady dia azonareo ihinanana avokoa afa-tsy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Fa rehefa tonga nomena rana na mangy ny vehivavy dia hoy izy hoe anky efa nilazain'Andriamanitra taminareo fa maninona? Maninona ny azo rehetra? Vakio aloha ilay izy ary fa samy tsy mahafantatra tsika izany. Mba ilazana antsika zany ny endriky ny fampianaran'ny diso. Tao aloha vakitsika mihitsy. Eo amin'ny 2:16 le tenin'ny Tompo hoy ny soratra masina ary Jehovah Andriamanitra nadindy lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonareo ihinanana ihany
fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ho fatoko ianao. Ny toko fahatelo ahoana hoy ny menarana ankefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Maninona hoy Andriamanitra tetsy amin'ny 16 ny azo rehetra eo amin'ny sa dia azonareo hinanana ihany. Menarana nanao hoe efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Ohatra mitovitovy zay ilay fandriky ny fampianaran-diso. Ohatra mitoritory filazantsara nefa tsy tena filazantsara. Dia tahaka izany koa ny an'i Balama izay mpaminany ny rahan'Andriamanitra, tsy nanambara ny tena fahamarinan'Andriamanitra fa namilivily an'izany ary indro azy izy mandroboka ny zanak'Israely ho amin'ny fihinanana ny hena naterina misampy sy ny fijangajangana. Dia izay ilay ambarany Apocalypse 2:14 hoe fampianaran-diso. Mpaminany izy tena hoe nantsoin'Andriamanitra, nosoran'Andriamanitra tahaka ny Balama fa mampivily ny vahoakan'Andriamanitra. Mampivily ny vahoakan'Andriamanitra. Zay zany raha kitsaka amin'ny hevim-panany hoe Balama. Izy dia tsy jiosy fa Mesopotamiana. Ao amin'ny toko 2:20 sy ny hatramin'ny toko 4:20 ity tantaran'ny Balama sy Balaka ity dia misy heviny hoe raha ny fiarahamonina izay misy ny teny dia misy heviny hoe ilay tsy voafehy. Izany hoe ilay nantsoin'Andriamanitra izy kanefa dia niezaka foana nandeha araka ny sitrapony. Raha tsy manoloana an'ity perikôpantsika ity izy vao tsy afabela, tsy maintsy ny fahamarinan'Andriamanitra no lazainy. Nandeha foana izy nikiry izy mba hampivily ny afatr'Andriamanitra fa amin'ny farany dia ny fahamarinan'Andriamanitra ihany no mandresy. Misy dikany koa zany izy amin'ny tokotany izay niriariavan'ny Balama ny amin'ny hoe ilay tsy voafehy. Ireo ny hevitry ny hoe Balama nofonganana naringana amin'ny vahoaka ilay nanao fampianaran-diso ilay tsy voafehy. Dia mandroso isika hevitra manandanja. Efatra ny tena hevitra manandanja atolotra antsika ato fa ny any amin'ny 15 dia fitaomana sy fanamariana miainga amin'ny momba ny Balama. Ndao ary isika sady fampiarana. Mety tsy ahitinareo zao raha mipetraka mialatsy amin'ny any arindrina aloha fa hipetraka kely pasitera. Hevitra manandanja sy fampiarana. Ndeha hoe vakinareo ny hatreo amin'ny Isaia 55:11 ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tsy mivadika. Ny fitahin'Andriamanitra dia tsy hain'olombelona avadika ho ozona. Eo amin'ny andininy voalohany indrindra no ahitantsika izany hevitra izany. Raha averina vakiana dia ahoana hoy ny soratra masina? Ie, niravoravo tanana sisy Balama satria tsy hita ny intsony izay amadihana ny fikasan'Andriamanitra ilay fitahiana anjary ozona. Zay moa zany ny iraka nampanaovan'Andriamanitra ny Balama dia ny anonona fahasoavana sy fitahiana ho an'ny zanak'Israely. Filazana hoe nareo tsy ho resy anady. Fa i Balaka kosa nandrobo azy tamin'ny vola dia novoizina foana izay ilazana hoe voaozinareo, resinareo. Fa eto amin'ity soratra masina ity rehefa hita ny Balama fa sitraky Jehova raha ny teny fototra dia hoe nekeny Jehova ampifaliana
zay ny dikany ny hitany Israely dia tsy nandeha tahaka ny teo hanao sikidy intsony izy fa nitodika nanatrika ny efitra fotsiny zany hoe tonga ny raviravitana n'ilay Balama nikiry hatramin'ny farany hanonona fanozonana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra tsy azo avadika ozona ny fitahian'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tsy mivadika io koa ilay Isaia 5:1-10 manao hoe tsy hiverina foana ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa nahavita izay nampanirahana azy. Inona ary ny fampiarana? Balama dia nikiry tamin'ny heviny manokana vokatry ny tombontsoa nomeny Balaka azy fa ny fampiarana dia ny hoe aza miainga amin'ny hevitra ao manokana aza mety hosidokan'izay hevitra atolotr'olombelona ho zarainao andika ny teny fampanantenan'Andriamanitra atao fototra amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra satria tsy miova zany Andriamanitra tsy mba mandaingy aza mety alaim-panahy amin'ny fahamarinana ka anova ny tenin'Andriamanitra raha miteny ny Salamy 7:3 sy 9 misy mahitsenjery an'io ve? Aza migonongononao fa mba teneny mafy rehefa hoe matokia azy fataony tanteraka dia izay tokoa fa tsy dia ankinina aminao iry tompo aza moa izy io raha ho tanteraka ihany na tsy zay ilay hoe tena hoe aza ny hevitrao ny avela hibahana ny tenin'Andriamanitra no andavana ny tenin'Andriamanitra indray koa isika dia mamaky miaina mandalina ny tenin'Andriamanitra fa tsy avelantsika halalaka hatanteraka ny sitrapony izay nolazainy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny izay nodiny atsika. Ny faharoa daondray aratreo amin'ny Luka 11:28 fanekena ny fanekena sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mitondra famonjena. Ny andininy fahaefatra 24:4 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa izay mandre ny tenin'Andriamanitra sady mahita fahitana avy tamin'ny tsotoa torana kanefa voahiratra ny masony. Eo ambony moa zany dia hoe voakipy ny masony dia avy eo indray torana nefa voahiratra. Salany tapy mampime torana nefa eritrereto amin'izany torana voahiratra ny masony zany hoe nahita fahitana izy ao anatin'ny tsy fahatserovan-teny Balama no ampahitan'Andriamanitra ny sitrapony dia manaiky sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra zany no mitondra famonjena tena hoe fankatoavana izy ilay tsy voafehy iny dia nahita fahitana hoe tsy zany no hitondrako ny vahoakako eo amin'ny 9:1-7 moa dia milaza hoe tena fitahiana sy fahatsarana ny hitondrako ny vahoakako ataoko mahita an'izany ianao fa tsy ozona arak'izay eritreretinao sy ny tonontononao hatramin'izay fanekena sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mitondra famonjena. Ny Luka 2:20 dia hoe hojerentsika ahoana amin'ny voasoratra ao eny tokoa kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Hoe sambatra noho izay nononao nykipy izay nitoeranao marina izany fa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra no mitondra famonjena. Eo amin'ny fiainantsika mazana dia misosoka amin'ny eo anoloany ny sitrapon'Andriamanitra ny hevitra voizin'olombelona. Misosoka eo anoloany ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainan'ny be sy ny maro, ny mahazatra ny be sy ny maro, izay efa ataony ny be sy ny maro. Misosoka eo anoloany ny sitrapon'Andriamanitra
ny fomba ndrehetra vokany isika kristianina dia manjary tsy manaiky ary tsy mankatoa izay voalazan'Andriamanitra fa manaradrian-drano ka manao hoe ny olona rehetra rehefa izany daholo dia voasongona ny tenin'Andriamanitra dia maninona izany isika very an-dalana isika very an-dalana isika satria navelantsika hisosoka hitarika antsika fa tsy ny tenin'Andriamanitra hitarika antsika ny fomba efa fanaony rehetra ny foto-kevitra efa maresy lahatra mibetsaka izay heverin'ny maro ary izay heverin'ny maro koa fa mety tsy ny mety araka ny sitrapon'Andriamanitra tsony fa ny mety araka ny betsaka ny mety sy ny fombafomba efa iainana ankehitriny dia aza nika hoe ny olona rehetra rehefa manambady vehivavy daholo ny vehivavy ka no reriny izy eo anambady lehilahy io nefa vehivavy zany natriva hoe ho avy zany amin'ny kristianina tsy riavana io ny sitrapon'Andriamanitra izany ihany mitondra famonjena miala amin'io isika tsy mankation'io isika dia amin'ny fahaverezana ny fahatelo vakio indray hatreo amin'ny hoe Efesianina 2:8-9 Andriamanitra manavitra amin'ny alalan'ny fahasoavany Andriamanitra ny 5 hatramin'ny 9 endreny atsara ny ilainao ry Jakôbô sy ny lasinao ry Israely eo tahaka ny lohasaha malalaka tahaka ny saha ao amorony ony tahaka ny hazo manitra nambolen'i Jehova tahaka ny hazo sedera ao amoron-drano azo toizany amin'ny 7 isy rano mandeha avy eo amin'ny sisiny ary ny taranany ho any amoron-drendrano maro isandratra no agaga ny mpanjakany ary androso voninahitra ny fanjakany io moa zany le fahitana ao anatin'ny fahatoranana torana nefa ny hiratra amin'ny masony ataon'Andriamanitra mahita mihitsy Balama tena hoe ilay fahasoavan'Andriamanitra mampiroborobo mampahavokatra toy ny rano amin'ny tany ilay fahasoavan'Andriamanitra mikoriana azo isitrahana ary ny taranany ho any amorony ndrendrano maro isandrahaka noho ny agaga ny mpanjakany ary androso voninahitra ny fanjakany izany ilay famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany tsy niezaka nataon'ny zanak'Israely fa tena tolotr'Andriamanitra fotsiny izao io famonjeny io tolotr'Andriamanitra fotsiny izao ny tany Kanana ivantanan'ny zanak'Israely dia io Efesianina io moa ilay hoe fahasoavana namonjenanareo tsy avy amin'ny asa andra ho isy ereare azo enterana tsara ny fahasoavan'Andriamanitra ny Hebreo 7:15 ny tenin'ny tompo manao hoe ahoana ny teniny ao foto-kevitra dia hoe tsy mahafoy Andriamanitra dia asehoy amin'ny manodidina fa tena olona velon'ny fahasoavan'Andriamanitra isika asehoy amin'ny manodidina antsika ary zareo amin'ny manodidina antsika fa olona nandray fahasoavany sika ary mizary zany fahasoavany zany tsy ambola na amin'karena hoe tia ilay fahasoavana dia vidio mametra kely tsia fa tena mpizara ny fahasoavana olon'ny fahasoavana ianao dia mpizara ny fahasoavana misy karazany io fantaro amin'ny tian'io ty hoe inona ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao dia ataovy fantatra mihitsy hoe nomen'Andriamanitra fahasoavana olona manokana ianao ary tsy niezaka nataonao navitanao asa tahak'izao na tahak'izao fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra zarao koa zany fahasoavana izany ny fahaefatra hatreo amin'ny Jaona 10:28 tsy misy maharesy na mahavony ny vahoaka an'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra dia ambony ny ozona rehetra tahaka ny hoe miverina ilay tery amin'ny hevitra voalohany eo amin'ny 9 sy 9 amin'ny anaran'ny tompo nentin'Andriamanitra ny voaka avy tany Egipta izy ary manan-kery toy ny ombomanga andaniny dia tsy lisa fahavalony izy ka ho tapatapahany ny taolany
ary aripany amin'ny zanatspikany mamitsaka izy mandry tony liona ary tony liom-bavy ka iza no anaitra azy ho asoavana ne izay manisy soanao ary ho voaozina ne izay manozona anao ao arinan'io moa dia hoe tezitra be balaka hoe fa inona atao tsy le ny fanarahana no teneninao hanozina nanirahako anao ny vidianako anao nefa to fitahina indray no tononinao amin'ny fahavalo dia ny zanak'Israely zay eo amin'ny 10 sy ny manaraka ny fampanantenana ao antsika dia ny hoe rehefa misy ady atrehantsika na ara-panahy na ara-nofo dia mifikira mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra ilay sabatra roa lela eo moa misy hoe aripany amin'ny zanatspikany tsy mentehitra amin'ny herin-tsaina na ny herim-batanao isika ianao aza matahotra fanoherana sy fanesoana rehefa mafy ny adintsika dia tonga ny hoe tena angonitsika ny herintsika rehetra misy fakapanahy tena ngeza be ao dia manangona ny herintsika rehetra sika mba hiadiana mba handresena fa tsy ampy izany ndry havana indraindray koa tena misy olona sasa fotsiny hoe sedraiko io fa za tsy matahotra an'io fa tsy ampy izany raha izay indray dia endrika firiariana faniliana an'Andriamanitra fa tsy ny hoe herinao na herin-tsainao na herim-batanao no entinao manohatra na entinao miady entinao manohatra fakapanahy na miady amin'ny zavatra sarotra samihafa fa tena ny herin'Andriamanitra tena ny herin'Andriamanitra tsy misy maharesy na mahavono ny vahoaka an'Andriamanitra dia ho izany mihitsy isika dia aza matahotra izay fanesoana na fandrabiana na fanozonana fa amboniny izany rehetra izany ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra eo moa ilay hoe tsy misy maharombaka amin'ny tanako ny fahadimy miala amin'ny fomba fisaina ny Balama io zany ilay hoe aza manao fisaina amin'ny Balama miala amin'ny fomba fisaina amin'ny Balama inona ny ainga ianao namaly ny antson'Andriamanitra fa teny am-pandehanana ianao no raviravezana vola tombontsoa volamena sy volafotsy be dia be no natobaka i Balaka mpanjaka ny Moabita tamin'ny Balama dia nekeny izany hoe fantatra ianao fa ny ran'Andriamanitra anonona fahasoavana sy fitahiana ho an'ny vahoakany fa indreto ny volamena sy ny volafotsy avadio oziny izany fa tsy nety izany natao izany natao fa tsy nety amin'ny farany dia ny fanononana ny fahasoavana sy ny fitahiana ihany no nataon'ny Balama dia vakitsika ny Petera 2:2-10 sy 9:10 Petera 2:2-10 sy 9:10 zay le nefa ran'ny Balama zay le tantaran'ny Balama tena ahoana hoe ilay 9:10 ny borikimona dia nanao feon'olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany hitanareo ve le herin'io teny io biriky mona nanao feon'olona azonareo an-tsaina ve zany tsy hoe olona mona akory tsy hoe olona mona no nampitenena fa biriky mona nanao feon'olona misakana n'ilay mpaminany tsy azonao ovana ozina ny fitahiana sitrak'Andriamanitra ho an'ny mpanompony na ho an'ny vahoakany ninona nataontsika hoe io indray aloha dia tsy ahita mangirana rehefa hoy ny tompo amin'ny teny fikasany hoe hampamirapiratra ny tavako anao dia mamirapiratra ny tavako tsy azontsika ovana ozina ny fitahiana omen'Andriamanitra aza matahotra an'izay ozon'olona zany fa tsy azona izaniza ovaina ny fitahiana efa sitrak'Andriamanitra omenanao io moa dia mampangovotra indrindra moa sika malagasy zany hoe oziny zany tsia efa nofohanan'ny tompo teo amin'ny
azo fijaliana votenan'izay anozina votenan'izay matahotra hozonina koa tena hoe masay matokia fa tsy azon'izany iza hovaina ozina ny fahasoavana tsy azon'izany iza hovaina ho fahaverezana ny famonjena ifanomenanao tao amin'i Jesosy Kristy. Raha misy safidy tsy maintsy atao anatrehan'ny tompontsoa tsy mazava sy ny fahamarinana dia fidio hatrany ny andeha amin'ny fahamarinana. Manoloana ny birao anao ity misy tompontsoa tsy mazava manamby anao andeha amin'ny tsy fahamarinana fidio hatrany ny fahamarinana fa tsy mbola nisy nariny ny fahamarinana teo amin'ny fiainana. Porofo ry Josefa ry Daniel. Izay ary avana ny fiarahantsika tamin'ity fotoana ity misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina mba ho fiainantsika hatrany reny hevitra manandanja sy fampiaran-dreny ary atombohy amin'izao fotoana anio izao. Hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao no fotoana nahafahanay niombona teto misaotra ny amin'ny nahazahoanay niarana andinika soratra masina indray niverina tamin'izany fanoraram-potoana sarobidy izany. Indreo ny fahalalana nomenanay mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany fa tena ho fiainana ary tsy ho fiainanay samirery fa ho torianay amin'ny hafa koa. Ny zava-dehibe aminay dia ny hoe namonjy anay ianao ary tsy azon'iza hovaina ho fahaverezana ny famonjena efa natolotra ho maimaim-poana tao amin'i Jesosy Kristy. Indreto ary izahay vonjeo indray amin'ny mety tsy fahasalamana manjoanay amin'izay mety fahoriana sy ady mafy atrehanay. Vonjeo indray izahay amin'ny fisalasalana manoloana ny fakapanahy mba ho tsara safidy izotra amin'ny fahamarinana fa tsy andany sitraponao Andriamanitra. Indreto izay vonjeo amin'izay olana mety miantraika aminay arak'asa, ara-ankonana, ara-pianakaviana, ny ara-piarahamonina. Vonjeo izahay Tompo eto amin'ity firenena ity. Miantso vonjy miaraka amin'ny malagasy rehetra amin'izao fotoam-pahavaratra tena mahasarotra fiainana izao. Ary vonjeo Tompo ny fiangonanao. Mitady ho tafian'ny hevidratsy ny Satana, mandany sitraponao, mamily ny fampianarana marina araka ny filazantsaranao. Aoka hiazona tsara ny finoana efa nomenao anay tamin'ny alalan'ny teny tsy misy kilemy izahay ary andeha sy hijoro amin'izany mandrakariva. Na dia eo aza ny fanesoana, na dia eo aza ny fitadiavana hividy anay amin'ny zavatra lafo dia lafin'izao tontolo izao. Efa novidinao tamin'ny ranao zay Jesosy ary tsisy maharombaka zay eo an-tananao. Tambatray ny vavakay ny nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ary nijodranao atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo ane ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Mandiana hamonjy anareo ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.